Ny anarako dia Ravony Arsan Andriatsitohaina Herinaval, ingénieur en informatique no sady développeur Java depuis 2012 dia formateur en cybersécurité koa no sady designer UX UI. Misy bokony Tim Ferriss zay hoe la semaine de 4 heures, isan'ny tena somary nanaitra anahy tamin'izany hoe ao anatin'ny semaine ray zany ianao adiny 4 fotsiny miasa. Taty aoriana avy eo somary tsy nanaiky an'io principe io zany hoe misy principe biblique zay hoe zay tsy mety miasa aoka izy tsy hinana. Dia rehefa nidinihana zany dia ao anatin'ny asa zany hoe ny fiasanao amin'ny mafy ao ihany no ahitanao vokatra tena farak'izay tsara. Tsy mbola nisy olona miasa 4 heures zany par semaine ka namokatra Apple ohatra, namokatra Windows. Za zany manana toe-tsaina hoe militsika miasa mafy sy tsara ao anatin'le tontolo anankiray zay manavanana zay tiantsika ho alalinina. Dia teo zany no nanangana communauté anankiray ana cybersécurité ahafahantsika miara-miasa tsara sy mifanampy no mahazo feedback aingana zany ahafahantsika mandroso bebe kokoa ao anatin'io domaine ana cybersécurité io. Misy principe biblique zay hoe mahasoa kokoa ny manome no mandray dia zay nampahatonga anahy miverina andefa sy mandefa vidéo ao amin'ny groupe gasy Tiatical Akin dia manasantsika rehetra zay liana amin'ny resaka akin zany hiditra ao. Izy moa zany nasiana ohatrany hoe communauté iray mitokana mihitsy zay payant zany ahafahana mandefa zavatra somary poussé kokoa zany dia 5000 ariary le izy. Mahasamihafa anazy amin'le membre tsotra zany ianao somary misy vidéo lavalava raha tokony hoe 5 minutes ohatra ny membre tsotra, ianao eo amin'ny 40 minutes mahery kely eo. Ny abonnement ao amin'le communauté payant zany dia 5000 ariary par mois sans engagement, afaka miala n'importe quel moment ianao zany. Manasa anao ary hiditra anatin'le communauté gasy Tiatical Akin dia ndao hoentsika lavitra ny cybersécurité eto Madagasikara.